Ramatoa be ny tanàna hoanaka nefa raha le fanotofana tany le teny Amasay misy ny fifa ohatrany hoe contradictoire eo aminareo sy ny aménagement du territoire. Izy zany a matoa natao dia efa nisy autorisation le olona tamin'ny voalohany dia efa nisy voatototra koa tao tamin'ny voalohany fa tamin'ny fotoanan'ny orana dia najanona le izy hoe sao dia misy manararaotra dia hoe tokony hisokatra amin'izay le izy dia nen'le olona io zany a continuité fotsiny fa tsy hoe vao namena autorisation vaovao izy fa izy taloha efa nahazo ny autorisation rehetrarehetra. Nana autorisation ny ampipa izy a nana autorisation ina moa ina aménagement de territoire koa. Manao zany zao fitohizan'le zava-misy eny amin'izao sa nareo au niveau commune tsy mijery an'izay. Mijery tany mihitsy ny commune fa le zany tsy mety nataony zareo tery amin'ny kilany hoe nandefa camion valy izy amin'ny ray maraina mandoatra an'le tany iray ary zay zavatra tsy fifanarahan-tsainy zay zany hitako mampirotana amin'ny malagasy tokony mifanaraka hoe za mibe ny tanàna dia tokony manantona izy miresaka hoe ahoana fandehan'ity fa tsy tonga dia izy maka ny décision ihany indray.